Angafaliana indray toko lasy toko vavy no iara-panatsika rehetra atao anatin'izao on news izao amin'ity talata faraky ambin'ny folo ny volana septambra 2020 sy 2020 ity ary manasa anao mpitiavana ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovaontsika indro ary ny lohatenim-baovao tsy mahefa ary tsy afaka mitsara ny fitoriana napetraka Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa ny filankevi-mpanjakana Andriamatoa Andriambololona Mananjara no voatendry filovonjomaika hitantana ny antenimieran-doolona. Mpiadina miisa 227 alina no hiatrika ny fanadinana bakalorea manerana ny nosy efa tomombana avokoa ny fanomanana. Hanao fivoriam-be ny eo anivon'ny FTAR handaminan'izy ireo ny fomba fiasa eo amin'ny fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany no isantarantsika ny vaovao amin'ity hariva ity tsy azo raisina ny fitoriana napetraka Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa izay kandida filoham-pirenena teny anivon'ny filankevi-mpanjakana Anosy. Ity fitoriana nataony ity moa dia mahakasika nylay fiantsoana antsokosoko ny mpifidy an-Datsabato nataon'ny gouvernemanta Ntsay Kristin. Nanambara moa ity farany fa tsy azo itokisana intsony ny fitsarana eto Madagasikara. Fa na dia tiana hoentiny anjamina janary eo amin'ny sary ny maminirina Razafy Tsiwarana. Tsy azo itokisana intsony ny fitsarana malagasy hoe Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa manoloana ilay fitoriana izay napetrany teny anivon'ny filankevi-mpanjakana. No ity farany izay nanambara fa tsy mahefa amin'ny fitsarana ilay raharaha mahakasika ny fiantsona ny mpifidy antsokosoko nataon'ny lehiben'ny gouvernemanta Ntsay Kristin. Araka izany dia tsy azo raisina ny fitoriana. Raha ny hita teny toerana dia tamin'ny 9 sy fahefany maraina no efa nanomboka ny fotoam-pitsarana ny anona ny andaniny sy ny ankilany ary naharitra ora 3 teo eo izany taorian'izay dia nisitaka ny fitsarana ary adiny iray taoriana izay no nilazany fa tsy mahefa amin'ny fitsarana ny raharaha izy ireo. Tranga izay mampametra-panontaniana ny mpitoromoa izany. Tsy ahivina fa efa indro ny hempotra ny fitsarana ity raharaha ity ary androany izany vao tontosy. Na zavasara raha ohatra ka nahenonao audience teo nareo dia efa nisy andian'olona nanao annulation-ny 7 novembre ihany koa tena amin'ny ACC. Tarina ry Pety zany président Pety. Na zavasara sara teo dia iny nivaliny ACC hoe tsy azo raisina. Dia tetiny eo tondra an'le décret annulation io dia lazaina ndray fa hoe tsy azo raisina koa fa hoe izy hitanareo teo fa hoe incompétent izy dia ny mahagaga. Raha incompétent ve dia intelo nakisaka ny fisarana. Matoa izy ny sara dia compétent. Tsy tokony saraina koa raha izy ohatra incompétent izy. Zay fa aza fandreboreba amin'ny lalàna eto. Na dia sy magistrat aza mba samy mianatra ihany teto. Raha voagne efitorianao saraina dia compétent zany anao. Hoe sy compétent. Nanomboka efa intelo renvoi dia ilazaina androany fa sy compétent. Marary ny fisarana malagasy. Mila amboarina fisarana malagasy. Mampalahelo ny fisarana malagasy. Raha izao izy. Ry izao fandeha zavatra zao zany izay ny mahatonga le olo hoe andao asika aloha ivory tsy mahasakana n'Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa tsy ho kandida ho filoham-pirenena nefa ny fanapahana izay navoakany teo anivon'ny filankevi-mpanjakana raha nambarany saingy izy kosa ny fepetra izay ho raisin'izy ireo aoriana izao raharaha izao. Zay ny mahakasika ny raharaha fitoriana ny gouvernemanta izay nataon'Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa tetsy amin'ny filankevi-mpanjakana iny fa hoe tsy amin'ny antenimieran-doolona kosa isika. Ny loholona Andriambololona Mananjara no isolo-toerana vonjomaika ny filohan'ny antenimieran-doolona teo aloha Rivo Rakotovao noho ny fitazomany moa andraikitra hafa amin'ny maha-filoham-panjakana azy. Tsy miala akory Andriamatoa Rivo Rakotovao fa mbola iverina amin'ny toeran'io ihany rehefa misy ny fahalaniny pirenena vaovao. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotony indrina no mitondra ny vaovao.
Ny loholona andriambololona mananjara no notendrena vonjimaika ho filohan'ny antenimeran-doholona. Ny firosona amin'ny fifidianana avokoa ny anton'izao lamina rehetra izao, mitoy izany ny fiainam-pirenena araka ny nambarana Andriamatoa Rivo Rakotovao, filoham-panjakana. Ilaina ny fampandehanana ny fiainam-pirenena ahafahan'ny vahoaka mifidy ka ny tombotsoa-pirenena no ambony indrindra amin'izany. Nanao antsoava amin'ireo loholona ny tenany ny ahafahan'izy ireo mandanjalanja ny tokony ho atao manoloana ny fampelezan-kevitra sy ny asa atao nivon'ny antenimera amin'ny firosona amin'ny fivoriana atsoatsy izay andinihana ny teti-bola-panjakana 2022. Nanambara ihany koa izy fa tsy anaiky amin'ny fanakorontanana izay atao eto anivon'ny firenena amin'izao firosona amin'ny fifidianana izao. Dia tsy andefitra mihitsy eo amin'ilay olona izay mieritreritra fa anakorotana ny firenena. Zay ny joronay, zay ny jiron'ny fitondram-panjakana satria tsy tombotsoa amin'ny besin'ny maro zany. Tombotsoa amin'ny olombitsy fieritreretana fa anakorotana ny firenena ity. Io ny fifidianana efa ho avy eo. Tsy hisy fiovana ny fandaminana ny asa eo anivon'ny antenimeran-doholona raha ny nambara ny filohan'ny antenimeran-doholona vonjimaika ary anoho ny asa izay nanankinana azy ny tenany. Anao an'izay asa izay ampitiavana sy ampanetretentsika mba ho fampandotsika ny Madagasikara ary asa roa ihany no asa indreketako eto dia voalohany ny fanomanana ny fifidianana filohan'ny repoblika amandrom-panjakana azy zany dia tsy maintsy mandray anjara zany fanomanana zany itony androm-panjakana itony amin'ny lafiny maro samihafa na dia tsy mivantana azy. Ny faharoa dia ny fandaniana ireo lalàna maro samihafa ary indrindra ihany koa ny fanaovana ny asa andavanandro eto amin'ity antenimeran-doholona ity izay tsy iza no alaiky tahaka amin'izany fa dia aka ny torohevitra sy ny toromaky lalandava avy amin'Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana ny tenako amin'ny mahafilohan'ity mahafilohan'ny fanjakana sy amin'ny mahafilohan'ity androm-panjakana ity azy koa izay anao ny asany filohan'ny repoblika. Atao anatin'ireto andehana fanadihadiana ireto kosa dia hanarakisika ny fihevitrireo mpanao politika ny mahakasika ny fametraha-pialan'ny ny filoham-pirenena. Nanaraka ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena tamin'ny fametraha-pialana izay nataony. Anisany niderana izao tontolo izao azy izany fihetsika nataony izany ary anisany mametraka ho zava-dehibe ny demokrasia eto amintsika hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonindrina. Raha zao tontolo zao misy an'izany hatramin'izao aloha zany filoham-pirenena miala hoe hiatrika fifidianana zany. Koa reren'ny firenentsika zany na ininona ny ilazana azy ara-politika fara-panjakana dia zay. Firenentsika ihany koa nefa tsy afaka hoe satria misy fifidianana dia hidy ao ny firenentsika na tsisy jery-tsony ny fitantanana firenena. Misy fitondram-panjakana eto. Fanarahan'ny filoham-pirenenany lalàna iny fotsiny dia efa nanaitra maro ireo mpitondra taty amin'ny continent afrikanina hoe ohatra manaitrana ihany koa zany ho takiny olona aminay aty amin'ny fanofanana lalàna. Ho an'ny filohan'ny antenimeran-doholona vonjimaika kosa dia nanamarika izy fa fihetsika feno famendrena ihany koa ireny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireny. Mbola tsy nisy maneran-tany ity fihetsika nataon'ny filoham-pirenena ity. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonindrina hatrany no mitondra ny vaovao. Eto ihany koa dia mamelana aloha raha misaotra n'Andriamatoa filohan'ny repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay tsy maintsy mametra-pialana noho ny mahakandida azy. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy tsiron-kevitra ihany izay avy any aminy ny fampiresahan'izy mirahalahy satria tsara ho fantatsika fa Andriamatoa filoha Hery Rajaonarimampianina dia izy ny filoham-panorona ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara. Ka izay fahendrena anana amin'ity fitondram-panjakana ity izay fitiava-tanindrazana anana amin'ny mpitondra izay ary indrindra ny fahamendrena izay nataony Andriamatoa filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina satria dia tokana maneran-tany hatreto izany hoe filohan'ny repoblika ka ilatsaka ho fidiana dia mametra-pialana izany. Mbola tsy nisy maneran-tany izany ary tsy isika rery no niarahaba azy fa niarahaba azy daholo izao tontolo izao
indrindraindrindra fa teo anivon'ny firenena mitsambana ary teo anivon'ny vondrona afrikanina sy ireo vondrona maneran-tany rehetrarehetra dia miarahaba mifahendrena izay nataona ny matoa filohan'ny repoblika nametra-pialana noho ny mahakandida azy. Na ny firenena mikambana na ny vondrona afrikanina na ny vondrony tany mampiasa apahana manontolo ny fiteny frantsay ny francophonie mo dia samy nidera ny fietsika nasehon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'izay fametrahany fialana izay. Ho Andramatoa Lanto Rakotomavy kosa dia tsy tokony atao magagy zany satria izay ny voalaza lalam-panorenana ary tsy tokony atao resabe. Ary oary ty fanadiadiana ity eo amin'ny micro ny tantely Rabelolalana sary ny tiavana Rakotonindrina Atrany. Izay voarakitra an'izay. Izany iresaka rehetra ankoatran'izay manodidina an'izay dia azo lazaina hoe faniparan-kevitra na koa amin'ny teny fahiny hoe spéculation satria misy dia misy tokoa naniry ny fialan'ny filoha vao tsy ela taoko anio ary milaza ankehitriny fa nahomby izay fanalana zay dia dia manamafy tsy fanotodina sainy zany fa araka ny voalaza lalam-panorenana dia nametra-pialana enimpolo andro mialohan'ny tany fidianana zany hoe iray volana ao alohan'ny fampielezan-kevitra ka dia ho anay dia manakisoa indrindra. Eo amin'izay fametraha-pialan'ny filoham-pirenena izay ihany dia nanaja ny lalam-panorenana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nakasitraka ity fietsiny ity avokoa moa na ny olon-tsotra na ny mpanao politika eo ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena. Maro ny araba azy toy ny vondrona afrikanina, ny firenena mikambana, teo ihany koa ireo avy amin'ny francophonie. Nanambara ny lehiben'ny faritra Analamanga Andranto Rakotonanahary fa tsy voatery ny lalàna velively araky ny lazain'olona ny filoham-pirenena azony natao tsara no mety mitady hevitra hafa tsy hametrahan'ny fialana toy ny ataon'ny mpanao politika sasany mandika lalàna fa noho ny fahendren'ny filoham-pirenena dia nametra-pialana izy mba hametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Jenita Soalalaina sy Aja Manantsoa. Zava-dehibe tokoa ny fametrahan'ny filoha am-perinasa Rajaonarimampianina ny fialana iny satria zao raha ny eto Madagasikara aloha dia voalohany angamba zay no nisy filoha nataontsika raha hoe tao anatin'ny lalàna ilay izy azadiny fa firifiry moa ny lalàna teto ny dinga aminy. Zava-dehibe zany nanarahan'ny filohany izay hoe araka an'ilay lalàna izay ampiasan'ny ACC zay ary indrindra faharoan'izay nanaiky be dia be ny afaka mitady ataontsika hoe nihodina an'izay lalàna izay raha filoha afy ary anisany taratry ny demokrasia izay ary taratry ny fahendrena. Be dia be no miteny satria izy voatery tsy voatery mihitsy izy afaka mitady hevitra hafa izy raha ny fataontsika raha ny fataon'ireo mpanao politika hafa dia mety mitady hevitra hafa izy hoe ahoana ny hijanonana ary nanana fotoana nanana fotoana izy mijerena an'izany raha izay ny tena tanjona fa zay no tao anatin'ny lalàna dia narahan'ilay zava-dehibe zay na eto Madagasikara fotsiny na eto Afrika ary na erak'izao tontolo izao satria eto amintsika ihany angamba erak'izao tontolo izao no misy hoe filoham-pirenasa ilatsaka vidiana dia voatery miala izy vao afaka milatsaka vidiana. Erak'izao tontolo izao ny filoham-pirenasa rehetra rehefa ilatsaka vidiana dia mbola mijanona eo foana izy manjaka tonga amin'ny fifidianana ary eo moa zany somary manahirana kely an'ilay lalàna eto amintsika hoe rehefa hanao an'ilay passation indray izy amin'ny 25 volana janoary amin'izany fotoana izany rehefa ho tonga ny filoha manaraka eo irina moa mba ho izy ihany fa raha sanatry tsy izy dia mbola izy ndray niverina nanao an'izay passation zay no mahatonga anazy hoe somary manahirana ilay lalàna nefa nananahirana ary ilay lalàna tsy nitady ataontsika hoe excuse tamin'izay lalàna nanahirana izay izy fa nanaraka an'ilay lalàna. Zava-dehibe zay ataoko hoe fanarahana lalàna izay ary angamba atao hoe modely ho antsika mpanao politika rehetra. Nos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarahako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Alasatan azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa La Ligne de Mire gazety titre panoana officiel on air radio TV.
hotoizantsika amin'ny fampianarana ny vaovao mety ariva ity ministera manodidina ny fito no hiara hetsika amin'ny fikarakarana ny fanadinana baccalauréat eto amintsika mba izoran'izany ampilaminana moa no antonina ndraisana izay fepetra izay sy hialana amin'ny mety tsy ho fahatomombanana hoentitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana mandritra n'izay fanadinana baccalauréat izay Anjamina Nomenjanary sy Maminirina Razafitsoarana no manao ny fanadihadiana. Misy 1.7 sy 7 alina ireo mpiadina baccalauréat amin'ity taona ity ka ny 9 amin'izy ireo no teratany vahiny, 10 no manana fahasembanana, 7.7 ireo sokajy A1 ary 10.7 sy 4 alina kosa ireo sokajy A2, 7.7 ny sokajy C ary 10.9 sy 9 alina ny sokajy D ary 7.7 ireo mpiadina eo amin'ny teknika. 12 taona moa ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina ireo raha toa ka 17 taona kosa ny zokiny indrindra. Hatreto dia efa milamina ny fiomanana sy ny fanomanana amin'izay fanadina-panjakana izay ho ny tompony andraikitra na eo amin'ny lafiny ara-teknika izany na ny ara-materialy ary efa nampitandrina sady ny office du baccalauréat amin'izao fotoana izao fa hoentitra ny sazy miandrin'ireo izay tratra manao osika na ilay antsoina hoe fraude mandritra ny fanadinana ary ho an'ireo mpiadina izay manana olana amin'ny taratasy fiantsoana dia tokony hanantona eny anivon'ny office na eo amin'ny fahatson'ny anarana izany na fahaverezan'ny taratasy fiantsoana. Mikasika ny fraude moa efa voalazantsika teo arakaraka ny cas na tentative na hoe tena hoe fraude tena tratra hoe flagrant délit raha ohatra flagrant délit dia tena voaisitra atao amin'ilay centre ny candidat ary amin'ilay hoe tentative sy mikasika amin'ny fraude dia misy PV ary ho an'ny université n'Antananarivo manokana dia misy ny atao hoe fiakarana any amin'ilay conseil de discipline dia iny mety possible mety misy atranany poursuite judiciaire. Marina moa fa ny amin'ny tapatapaky ny volana oktobra anoany no heverina moana ny valin'ity fanadina-panjakana ity raha ny fanazavana voaray hatrany. Eo amin'izay fanadinana baccalauréat izay ihany saingy eo amin'ny adina ara-panatanjahantena dia tokony hanantona ny office du baccalauréat eny Ankatso ireo mpiadina izay mbola tsy nahavita ny adina ara-panatanjahantena mandra-pahatonga ny 17 ny volana septambra ho avy izao mba tsy hisiny ny antsoina hoe disqualification amin'izay fanadinana baccalauréat izay ary tokony efa eo ampelantanan'ny mpiadina avokoa moa ny taratasy fiantsoana azy ireo ka ho an'ireo manana olana dia tokony hanantona ny tompony andraikitra fa misy sokatra foana ny braony office ny baccalauréat eny Ankatso. Anjamina Nomenjanary eo amin'ny sary ny Maminirina Razafitsoarana. Rehefa kaikaiky ohatr'izao ny fanatanterahana amin'ny bac dia tsara averimberina eny foana ireo daty samihafa momba ny fanadinana baccalauréat. Efa vita moa zany tamin'ny voalohany volana septambra ny épreuve ny natation Lumano ary ifarana amin'ny 17 volana septambra ny EPS na ny épreuve pratique d'éducation physique ka ny daty izay efa hainareo tsenjery ihany koa fa averimberina ny session amin'ny épreuve enseignement général dia manomboka amin'ny alatsinainy volana septambra ary ny farana ny 20 volana septambra 2022 ka aorinan'io zany ny zoma faraka 20 volana septambra dia ho tanterahana ny épreuve EPS. Eo amin'ny pejiny fitaterana kosa amin'ny resaka fiarakaretsaka dia iroso amin'ny fanatsarana ny fitaterana eto andrenivohitra ny fikambanan'ny taxi FTR io moa nambaran'ny filohany Clémence Raharnirina tamin'ity androany ity hanatanteraka fivoriam-be izy ireo araka izany ny 17 volana septambra ho avy izao etsy amin'ny kianja amin'ny tafina Korondrano. Tantely Rabelalana Tiavina Rakotony Indrina. Mandidina ny 750 ireo taxi eto andrenivohitra. Anao fivoriam-be noho izany izy ireo andinina irery ihany ny hoavy ny taxi. Fivoriana izay efa fanao isan-taona ity tanterana amin'ny lakamisy ho avy izao ity anomboka amin'ny iray ora etsy amin'ny kianja amin'ny tafina Korondrano. Efa maro ny ezaka nataon'izy ireo nandritra ny roa taona ny jorony dia ny asa fiarovana ny taxi, ny ady amin'ny homavet, ny ady amin'ny droit de stationnement sy ny droit d'agrément, ny ady amin'ny clandestin izay 10 mahery no tratra tamin'izany ka n'izy mahalasa teo no farany nanaovan'izy ireo izany.
ny resaka ezaka ihany resako teo dia ny hoe maro iaho teo ny mbola tsy lafatra raha tsy resaka fotsiny amin'ny resaka ady amin'ny clandestin io marina fa manao ny ezaka amin'ny herinay manokana izahay saingy tsapa fa mbola misy ny zavatra be dia be tokony atao azo atao kanefa tsy natao dia zany indrindra no antony ihany koa zany ifampiresahanay miaraka amin'ny taxi rehetra mpikambana amin'io février io ny resaka changement de matériel ny resaka mutation tsisy tsy mahalala fa feno kolikoly feno zavatra tsy mandeha araka amin'ny tokony ho izy amin'izany resaka mutation zany ary fitarainana rano voarainay eto anivon'ny birao dia tsy hitanono ny amin'izany olana amin'ny resaka mutation zany eo ihany koa ny stationnement ipetrahana iambitsonana dia mbola olana be ihany koa hoan'ny taxi miasa sy mively eto amin'ny tanàn'Antananarivo ny ahafahana maharitra amin'izany olana rehetra izany no ifampidinianay sy ifampiresahanay mandritra ny assemblée générale amin'ny lakamisy io antony iray izay rosoan'izy ireo amin'ny fivriam-be ny fanaovan'ny commune Antananarivo renivohitra be marenina manoloana ny fifampiresahana izay notanterahana tamin'ny volana febroary 17 izay 4 miantaona ny fitakiana nataon'ny FTR tamin'ny droit de stationnement sy ny droit d'agrément izany efa nentin'izy ireo tamin'ny fifampidiniana ny olana sy ny vahaolana kanefa eritaona sy tapany aty aoriana dia tsy nisy valiny izany zay moa zany le antom-pionana tamin'izany hoe inona le olana dia nentina teo tamin'izany fotoana zany reto avy ny olana izay sedrainay taxiville dia nentinay ihany koa ny vahaolana satria aty aminay ny vahaolana mahana ny olana io saingy rehefa nandeha le fifampiresahana ora enina ho iaho amafisiko tsara mihitsy satria tena matinona mihitsy ary izahay tao anatin'izany fivorina izany rehefa mivoaka tao amin'ny fivorina nanantena be tena hoe ambony ny fanantenana hoe tena isy ny fanatsarana saingy hoa eritaona sy tapantsika zao aty aoriana dia mbola eo ihany eo zara raha aloha soa ihany fa nisy izahay birao mba nanao izay ezaka vitanay amin'ny herinay fa ny hoe ty finiavana avy ampitantana dia tsy misy ary sanay no miteny amin'izany hoe tsy misy tsisy azo sapaitanana pira raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao efa mandehany koa izao ny siosiny-dresaka fa hiverina indray ny resaka homavetra ny ambaran'ny FTR hatrany tamin'ity androany ity 8 eo izany ny toy ny fivriam-be izay ho ataon'izy ireo eo amin'izay resaka fitaterana sy fifamoivoizana izay ihany dia ilana ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana eo amin'ny samy mpampiasa lalana mba isoroana ny loza mety mitranga eo ihany koa ireny fitohanan'ny fiara ireny noho izany dia tokony samy hanaraka ny toro lalana avokoa ny mpampiasa lalana rehetra na io mpitondra fiara na ny mpandeha tongotra efa misy raha teo reny takelaka samy hafa ireny izay natao ampahafantarana ny tokony atao rehefa mampiasa izay lalana izay ianao randriana tenaina sy avitra lalaina no mitondra ny vaovao maro ireo fiara sy moto izay tsy manaraka ireo toro lalana eny an-dalambe ka matetika mahabetsaka amin'ny fitohanana fifamoivoizana izany indrindra eto Antananarivo renivohitra ilaina nefa mifanarahana azy ireny mba tsy hisian'ny kaboraraka na ihany koa ny loza tampoka izay mety hitranga toy ity tranga hita ety Akorondrano ity izao dia efa misy ny lalana izay natokana efa hiampitahan'ireo mpandeha ka tokony hanajanona fiara avokoa ireo izay sendra izany matetika nefa dia tsy manaraka izany fitsipika izany ireto mpamily ireto ka mampanasoatra ireo mpandeha tongotra ary ahina hitera-doza ho azy ireo izany raha fahiampitany olona raha fahita fahiampitany olona tonga dia mijanona ny tôbily ampitany olona anao aloha zany dia tokony atsainy le satria ilain'ilay olona zany amin'ny resaka circulation zany dia ilaina izy hoe amantarany olona hoe aleha na ariny aleha dia tokony atsaina zany le satria raha ohatra hoe misy mepita dia tokony hijanona ny tôbily tsy raray ihany ny ohatra hoe zany mpandalo zany mamepita zany tokony anajany reny koa zany fa tsy hoe mepita piteny amin'ny arabe eny fa tokony atsaina le mpanao tsy ireo fiara ihany fa na ireo mpandeha tongotra aza dia tokony anaraka ny toromarika eny amin'ireny mpanao ireny
eo amin'ny fampandrosoana dia miteraka vokadratsy ny fivavahan'ny toetrandro izay miseho ankehitriny. Anisan'ny miainany vokadratsiny moa isika eto Madagasikara, ary nisy ny atrikasa androany tanterahana tetsy amin'ny Ibis. Atrikasa izy ity izay nivoriana andiniana mahakasika ny fanatsarana ny fiarovana ny zava-maniry vokatra izay fiovavahan'ny toetrandro izay. Jenita Soalalàina sy Haja Manantsoa no mitondra ny vaovao. Vokatra ny fivaovan'ny toetrandro dia manomboka ahitana ireo bibikely izay misy tonany azy izay mihinana volo-toy ny katsaka sy vary eto amintsika. Misy ihany koa ireo aretina azo avy amin'ny fanakalozana ara-barotra ka mijery manokana ny mba hisoroana izany sika eto Madagasikara. Samy natsapa ny mahazava-dehibe ity tetikasa ity ny firenena aty Afrika, ka tamin'ity indray mitoraka ity dia betsaka tokoa ireo firenena nandray anjara. Ity tetikasa ity moa dia karakarain'ny FAO ary toana ny governemanta malagasy. Nisy resaka lava teo mikasika ny soirée légionnaire d'automne. Heritaona nitrangana io zay taty Afrika. Heritaona efa tonga ty Madagasikara izy ary araka le voalaza teo efa miditra makany Azia ilay biby izy io. Manimba katsaka, efa manimba vary any izy ny apemba sy ny namany. Fa rehefa ampatsimo indrindrandrindra dia aingana nisy paritany io biby io. Eto Madagasikara ny faritra farany fantolo voa manokatra any atsimo zany zavoazy hatrany atsimo andrefana ka tonga atraty Bongolava. Ka raha tsy voatsabo zany zavatra misy raha tsy mandeha tsara ny ady amin'io biby io dia nahoana ny enjaka ataontsika ho fampitomboana ny vokatra dia toy ny tsy ho ampy any izany. Tombony maro no azon'ny Madagasikara amin'ny fandraisana ity atrikasa ity izay miompana amin'ny fanatsarana sy fiarovana ny zava-maniry eto Afrika. Betsaka ireo manam-pahaizana avy any ivelany no tonga eto an-toerana ka ifampizaha ny traikefany amin'ny mpikaroka malagasy. Ny atrikasa toy izao zany dia izarana ny traikefa rehetra. Marina fa convention no atao eto fa raha vita zay convention zay, vita daholy ny kipitsopitsony rehetra aty amin'ny teknika zany, ny ara-teknika dia isy lalàna izay ifehin'ireo ary rahantsika malala ihany koa fa ny lalàna indrindraindrindra miaro sy mamaritra anio resaka fiarovana ny zavaboary io, zay moa le protection des végétaux sy ny lalàna momba ny fahasalaman'ny volo io dia anisany tokony hojerena eto Madagasikara. Anisan'ny fialamboly tena ankafizin'ny tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao ny fakana sary, ary izay toerana le dia saika ahitana izany fakana sary izany avokoa. Maro moa ny ankizy malagasy no voasarika amin'ity fakana sary ity ka manao fotoana miaraka maromaro, sotinina moa no mety ahafantarany rehetra azy. Ary ao ny ity fanadidina hoentin'ny Anjamina Menjanary eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsoarana ity. Samy manana ny andaniany fotoanany avokoa ny rehetra, indrindra ireo tanora sy ny ankizy amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Ny fandindianana miaraka amin'ny namana nefa no tena ankafiziny ankamaroan'izy ireo ka misafidy toerana iray dia miaraka maka sary. Ankoatra izay dia maro ihany koa ny misafidy ny hiala kely ny renivohitra miaraka amin'ny fianakaviana. Tsy izay ihany fa ao ihany koa ireo efa manokana fotoana ahafahana mianatra zavatra hafa toy ny tenim-pirenena vahiny sy ny informatika izay tena ilaina moa izany raha amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'izy ireo. Maka sary an'ireto mpandeha reto. Sy zany le tanàna dia mahita le tsy haiko hoe efa nisy bandy anankiray zany nalaiko sary dia hitan'ny zalaza le sary hoe ohatran'ny eto dia zay natonga anazy hoe ndao mba hiaraka akamina. Ohatran'ny hoe tsy avany aminay zareo fa avany akasy dia hoy izy ndao mba any avila indray hoy izy fa tsy taty foana nataonay mantsy fa ohatran'ny tany aminay tany ihany le izy natao dia hoy izy ndao mba atao eny avila indray hoy izy. Zao aloha nandanina le vakansa amin'izao mbola tsy dia misy atao bebe. Mbola vao vakansa dia areo aloha manono kely miala voly kely fa le fianarana koa grave dia maka sary ihany aloha zao ny ataoko dia manamboatra le izy ao anaty telefôna. Zay ihany zao no tena fatao. Zavatra ataoko zany amin'izao vakansa zao dia juste hoe manalazy fotsiny rehefa vakansa, rehefa ohatra tsy mandeha province na ohatra zany dia ety an-tanàna ihany miaraka amin'ny namany. Tamin'ity aloha tsy nandeha satria mbola manomana baccalauréat le zandriko vavy dia tsy maintsy manampy anazy amin'ny resaka fianarana. Raha ho anahy manokana aloha misy zavatra tokony ho ataova, izany hoe amin'ilay fotoana tsy hanaovana anazy zany mba miala voly kely
de zany hoe mianatra sa ina le zavatra raha amin'izao fotoana izao aloha mbola mianatra fa mba pause kely ny après midi dia mandehandeha miaraka amin'ny namana fa tsy dia misy fotoana iarahana be firy amin'izareo moa zany dia amin'ity mba malalaka le langue intéressé be amiko fa le fotoana ianarana le izy mihitsy zany no mizarazara be dia mila fihezana kely fotsiny mila fialana voly koa ny saina amin'izay mba tsy mibaty be loatra amin'ilay fianarana ny ataony aty zao mba hoe mijerijery an'le zavatra Madagasikara hoe tsara le izy efa bavy zay ty aty dia zareo be resaka be dia tianay koa manao kory ka manao cours informatique sy français sy anglais satria izany zao no tena ilaina dia izany koa no tena ilay Madagasikara miandry valina PVC ndray dia mba miala voly aty Anosy tiako efa falehanay matetitetika dia mahafinaritra mijery ny akanton-Tananarivo mijery télé ohatr'izay zay dia milalao rouleur zay aloha zao ny tena ataoko fialam-boly fa mbola miandry valiny dia rehefa ty valy izy zay vao mandeha manao vacances. Samy manana ny fotoana sy ny zavatra ataony andanina ny fialan-tsasatra ny ankizy rehetra. Izay ny koa no entsika mamarana ny On News tamin'ity talata faraka ambin'ny folo ny volana septambra ity. Misaotra anao naharitra nijery anay hatramin'ny farany, manome fotoananao rampitso amin'ny 7 ora latsaka fahefany indray. Veloma tompoko.